ho aminareo anyriavana ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny rahan'Andriamanitra ny zanany anafaka ny zaza ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny rahan'Andriamanitra ny zanany anafaka ny zaza ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany no asongadiny no finainantsika an'io Galatiana 4:4 andininy voalohany hatramin'ny andininy 7 izay vakintsika toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary hoy izao, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy, na dia tompony zavatra rehetra azy. Fa fehezin'izay mpitondra sy mpitaiza azy izy, mandra-pahatonga ny fehitrandro voatendrin'ny rainy. Dia tahaka izany koa isika, fony mbola zaza dia nandevoziny abdim-pianarana izao tontolo izao. Fa rehefa tonga ny fotoan'andro dia ny rahan'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambany lalàna, hanavotan'izay ambany lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka. Ary satria zanaka ianareo dia ny rahan'Andriamanitra ho ato am-pontsika ny fanahin'ny zanany, miantso hoe Aba Ray, ka dia tsy mpanompy intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny rahan'Andriamanitra ny zanany anafaka ny zaza ho tonga zanak'Andriamanitra. Ao anatin'izany tsy lalao teny izany dia misy karazana zanaka anankitelo izay ambara. Ny zanaka voalohany ireo antsoina hoe zaza, izay mbola ambara eto fa zanaka araka ny nofo, ka na dia mpandova aza dia tsy manam-pahefana amin'ny lovany fa toy ny andevy ihany ny filaza azy. Mbola ny hafa no mifehy azy no manapa-kevitra eo amin'ny toerany, ary mbola misy vanim-potoana tsy manana zo akory aza izy. Ireo dia entina ilazana ny zazavao amin'ny finoana na ny zanaka ara-nofo mihitsy aza, izay andevon'ny lalàna, andevon'ny fampianarana izao tontolo izao, na ny abdim-pianarana izao tontolo izao, ny fampianaran'ny diso etsy sy aroa izay mbola mifehy azy, ny fankatoavana ny didy sy ny lalàna, ny fitsipika maro samihafa no mifehy azy, dia sokajiana ao anatin'ny zanaka na zaza mihitsy. Ireo no antsoina hoe zazavao na zaza ara-panahy. Fa ny zanaka faharoa izay ambara dia milaza mivantana an' Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Andriamanitra izy fa tonga ny fotoana tsy maintsy tonga nofo, tsy maintsy tonga olombelona. Ary zany ilazana azy eto fa nateraky ny vehivavy, nateraka teo ambany lalàna, ary tsy maintsy mifandray amin'izay eo ambany lalàna sy izay rehetra natera-behivavy. Io fahatongavana olombelona an'ilay Andriamanitra io no manova ny zotra-piainan'ilay zaza ara-panahy na ilay zaza ara-nofo izay resantsika tery aloha. Ny fidiran'io zanaka naterak'Andriamanitra io amin'ny tontolo-piainan'ny zaza ara-panahy no manova azy ho tonga zanaka nateraka, ary antom-pisiny sy antony nahatongavan'ilay zanak'Andriamanitra dia ho amin'io fananganana anankiio. Tsy maintsy manana firaisana, lalina sy fifandraisana mazava amin'ilay naterak'Andriamanitra, amin'ilay zanak'Andriamanitra mantsy ny nofo
raha te ho atsangan'Andriamanitra ho zanany. Dia izay no hidirantsika amin'ilay zanaka fahatelo, ilay zanak'Andriamanitra, zanaka mpandova, zanaka niala tamin'ny fanompony, ary dia tsy eo ambany lalàna, tsy voazioga, tsy andevy intsony. Eto dia tena teneny mihitsy hoe tsy mpanompy intsony ianao izy fa zanaka. Ary zanaka dia manana sata vaovao mitovy amin'ilay zanak'Andriamanitra, mpiara-mandova amin'ilay zanak'Andriamanitra. Eny, mpandova noho ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy ho zanaka. Arak'izany ry havako malala dia tena manamarika ny tontolon'ny fiarahamonina, tontolon'ny zanak'olombelona mihitsy io fahatongava ilay zanak'Andriamanitra ho nofo nateraky ny vehivavy io. Io fahatongava no nofo io no manala ny vesatra sy ny zioga rehetra izay namatotra sy nanindry ny zanak'olombelona ka mahatonga azy olon'afaka ary mahatonga azy ho mpandova araka an'Andriamanitra. Arak'izany ry havako malala, izay tena tsara mariantsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao, ny amin'ny votoatiny antsoina hoe krismasy, na ny fankalazana ny Noely, ilay fankalazana ny nahatongavan'ny Kristy tetỳ an-tany, dia tsy fotoana fanaovana fety fotsiny, tsy andro firavoravoana satria mifaly fotsiny izao tontolo izao, fa tena fotoanany fanafahana eo ambany vahoan'ny geja sy ny fatorana amin'ny endriny maro samihafa, izay rehetra vesaran'ny olam-piainana, vesaran'ny lalàna, vesaran'ny didy sy ny fitsipy, ary mety ho vesaran'ny fampianaran-diso sy ny abdim-pianarana izao tontolo izao amin'ny endriny maro samihafa koa aza. Fa ny fahatongavana ho nofon'ilay zanak'Andriamanitra no manova tanteraka ny zotram-piainana, makany amin'ny fahafahana tanteraka, hiainana sy ahatsapana mazanak'Andriamanitra, olom-baovao, zanak'Andriamanitra, natsangan'Andriamanitra ho zanany, ka dia mizaka ny zo fototra mahazanak'Andriamanitra izay. Dia manomboka eo zany, dia fiainany zanak'Andriamanitra ny fiainany. Dia manomboka eo zany dia misitraka ny zon'ny zanak'Andriamanitra izy. Dia manomboka eo zany dia sata vaovao no iainany, ka miala teo aminy ilay taloha izay nanavesatra azy, namatotra azy, nangeja azy, fa mibanjina kosa izy manomboka amin'ny fotoana andraisany sy famatorany amin'ilay zanak'Andriamanitra nateraky ny vehivavy, tonga nofo nateraka teo ambany lalàna mba ho afaka izaka ny lalàna sy ny vesatry ny lalàna, dia tonga eo ambany fahasoavana izy. Fahasoavan'Andriamanitra no namadika ny fiainany tao amin'ny nofo ho tonga ara-panahy, ny fiainany voazioga tonga mpandova ao amin'Andriamanitra. Dia aokary samy hiaina sy hifaly amin'ny fanantenana vaovao izany fiainana vaovao atolotr'Andriamanitra ho antsika izany. Dia ho n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo rainay masina sy tsara indrindro, misaotra sy mideranao zahay. Misaotra anao izay nomenao ny teninao izay mamelona ny fanantenanay, manaisotra ny vesatry ny fiainanay, ary manome anay kosa fanafahana ao aminao ka tonga mpandova ao aminao zahay. Misaotra Tompo, nanekenao anangana anay ho zanaka, na dia mavesatry ny fahotanay aza izahay.
fa ankehitriny dia maniry indrindra zahay mba amanginao reo zanaka ao maro be manerana izao tontolo izao, reo zanaka sahirana, reo zanaka kamboty, reo zanaka tsy misy mpiahy na rindray aman-dreniny, reo zanaka izay miady rery amin'ny fiainana. Tompo Otsinjovy, ataovy toy ny zanaka mandovanao izy ireny anana fiainana mandrakizay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.